Efa niresaka an'izay hetsika international tourisme faly Madagasikara izay ihany sika dia ny hariva teo no nizoran'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy izany hetsika izany. Hetsika izay karakarain'ny Office national de tourisme de Madagasikara miaraka amin'ny ministéran'ny fizahan-tany izy ity, hanomezan-danjaka ihany koa ny resaka Ilvanie izay ivondronan'ireo nosy eto amin'ny ranomasimbe Indiana. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny hariva teo ny andian'ny faharoa amin'ny hetsika ITM na International Tourism Fair Madagascar izay sehatra iray manasongadina ny mahazava-dehibe ny resaka fizahan-tany. Misongadina mandritra ity hetsika ity ny haren'ny firenena malagasy eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany ary koa ny haren'ireo nosy rahavavy hafa ao anatin'ny Ilvanie izay sehatra iray natao mba hifampizarana traikefa mba hanomezan-danja ny fizahan-tany eto amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana. Ny mitarika ny Ilvanie izay ministry ny fizahan-tany ao Seychelles dia midera ny ezaka izay ataon'ny firenena malagasy ary nanamafy tao ny fionana izay nataony tamin'ny ministry ny fizahan-tany fa ny fiaraha-miasa eo amin'ireo nosy ireo dia ampivoatra trano ny resaka fizahan-tany izay antoky ny fampandrosoana ny toe-karena. Ny ministry ny fizahan-tany dia nilaza fa efa nisy ny ezaka natao ary mbola itoy izany ezaka izany. Noho ny ezaka izay niarahananao zany amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fitondram-panjakana zany amin'ny ministère du tourisme izay dia indrindrandrindra ihany koa ny akanton'ny Madagasikara eo amin'ny lafiny maro. Iny moa averiberiko foana amin'ny lafiny ara-javaboary, ny lafiny torapasika, amin'ny lafiny ara-kolotsaina, lafiny ara-tantana sy ny sisa dia misy an'izany rehetrarehetra zany. Moa misy ny ezaka izay atao ombienombieny eo amin'ny lafiny sehatra tsy miankina amin'ny famonjina ireny salon mba entina manambara hoe reto daholo ny zava-misy any Madagasikara, sehatra maro moa ny aleha amin'ireny. Maro tokoa ireo mpandraraha eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany avy amin'ny firenena samihafa no tonga manatrika ity hetsika goavana ity izay mampirantsy ihany koa ny mampiavaka ny faritra tsirairay avy eto Madagasikara. Ny filohan'ny ONTM dia nanamafy ny mahazava-dehibe ny sehatra tsy miankina eo amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena ary nanamafy fa tsy miembotra fa miroso hatrany ny sehatry ny fizahan-tany. Anomboka rapitsy moa ireo hetsika samihafa tafiditra ao anatin'ity hetsika ITM andian'ny faharoa ity.